Ao anatin'izao vanim-potoana fiatrehana ny Covid-19 zao dia mizotra antsaka sy andavany ny fizarana ireo vatsy avy amin'ny fitondram-panjakana izay tsinjaraina eny anivon'ny komina amin'ny alalan'ireo komity loharano. Ho an'ny komina Ampitatafika dia nilaza ny ben'ny tanàna fa ireo fokontany 13 izay mandrafitra izany komina izany dia iray ihany no tena nahitana olana ary dia efa mizotra antsaka sy andavany aloha raha ny fizarana izay tohana ho an'ny vahoaka eny an-toeran'izay. Arahantsika toy izao ny fanazavana hoety ny ben'ny tanàna Andriamatoa Rado Raparawel. Samy manana ny fomba fitatana moa ny tsirairay na hoe samy asaina manangana ary fa ny komina Ampitatafika izany anatin'le fokontany 13 le fokontany Ambohimangidy ihany no misy olana ilay komity ny loharano satria dia araka ny filazan'ny roaponina somary resam-pianakaviana be le izy tao ihany zany tamin'ny fokontany 13 no nanana olana fa ny ankoatran'izay tena nirindra ary satria moa izay famomezana rehetra ankoatran'le resaka vola ty mivatana ty dia idiran'ny ben'ny tanàna mivatana. Komina Ampitatafika manana tracteur, manana kubota, dia ny olona tsy mihetsika ny fokontany fa zay ny amin'ity aloha zany dia nomena asina ny chef fokontany kokoa no ny loharano dia ny fanapahan-kevitra rehetra dia nomena malalaka ny chef fokontany nomena ticket 200 ny chef fokontany 13 dia ao moa ny misy atao hoe volom-pivavahana ihany koa izay miara-miasa kaiky amin'ny komina dia misy vahoaka sahirana ao anatiny dia reny koa nomena. Zay nanaovana azy. Laza kosa ny ben'ny tanàna amin'ireo fanarahana ny fehipetra sy ny dingana arahana amin'ny fiarovana amin'ity coronavirus ity sy ny tsy paritahan zany any amin'iny komina iadidiny iny fa dia ny 590 isanjaton'ireo mponina no manaraka ireo fehipetra izay napetraka amin'izao fotoana izao. Nazanona tsaisa nefa dia eo ilay fitenenana manao hoe sanjo iray tsy lozana izay iray mahamara. Arahantsika hatrany ny fanazavana hoety ny ben'ny tanàna. Ny tombony aloha zany atao hoe ohatra ny fepetra izay efa atao amin'ny ena manjery isan-karazany reny dia ny tompony afaka tenenina le olona dia mihaino le olona. Ataontsika hoe ny 590 isanjaton'le mponina tena manaraka an'le fepetra fa tsy lozany foana moa io hoe misy ihany mafiloha, misy mieritreritra hoe tsy misy le coronavirus, misy ihany koa mieritreritra hoe aretin'ny mpanan-karena ny coronavirus dia le rovana tsy le fepetra moa na mafisina ary ny komina Ampitatafika manao sono mobile zay matetika orinan'ny amin'ny ray dia miteny amin'ny olona manentana ny olona ary manidy ihany koa ny fivarotana mba ho fitsinjovana ny ain'ireo olona ireo fa tsy sanatria akory fisiparana ny atao hoe fitadiavana. Fato ny fanaonisataona dia misy ny fizarana fanomezana izay atolotra ireo malala tanana amin'ny alalan'ny fondation HV eny amin'izany komina Ampitatafika izany ary ny sabotsy lasa teo no nanolorana izy ireo tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny mponina teny an-toerana ka karazana fanomezana isan-karazany no natolotra ho an'ireo mponina teny an-toerana. Milaza ny mazava-dehibe an'izao fanomezana izao ny ben'ny tanàna Rado Raparawel. Ny fanampiana zany misy ny nouille anankitelo dia misy ny détergent dia misy ny yaourt à bois dia misy ihany koa ny sardine dia misy ny biscuit. Marihana aloha fa tamin'ny fanampiana zany efa nataon'le ataoko hoe tompon'ny fondation HV indray fa tsy tamin'ny alalan'ny fondation HV izy nanao fa tamin'ny alalan'ny groupe Icodis dia fa izy mipame biscuit amin'ny komina Ampitatafika isaky misy fety atao eto ary efa mamery zareo dia manome 15 000 biscuit foana isaky manome isaky misy événement na Pâques na 26 juin na Christmas. Ho fanamavanana ny vesatra iainan'ny mponina ao anatin'izao fasarotana amin'ny fiatrehana ny Covid-19 zao no antony fanomezana izay atolotra izy ireo raha ny fanazavana hoetiny fondation HV toy izao. Misy ny fikambanana fondation HV izay anaovan'ny groupe HV Holdings Asaso. Ny ao anatin'ny groupe HV moa dia manana izahay usine mpanao biscuit, usine mpanao yaourt sy jus ary usine mpanao fitaovana amin'ny plastika. Ny fitaovana sy ny
ny entana izay amidinay dia tsinjarain'ny mpamongadinay dia ny société Ucodis. Ankoatr'izay dia manana ihany koa izahay ny orinasa mpivarotra fanaka sy électroménager dia ny société Widitech. Ny fondation HV dia nampiasainay araka ny teniko teo hoe anampiana indrindrandrindra amin'ny lafin'ny fampianarana sy hanampiana ny ankizy. Fa eo ihany koa ny olona be antitra, ny olona sahirana. Tonga eto izay anio amampifanolobodirindrina antsika dia tonga eto izay ampahery anareo amin'izao ady mafy atrehantsika amin'ny Covid-19 izao. Dia mitondra tsirambin'ny tanana izahay ho zaraina ho anareo mba hanamaivanana ny fahasahiranantsika amin'izao fotoanany fihibohana izao. Dia faly izahay fa tafahoana soamantsara aminareo ary dia misaotra anareo koa izahay manome lalàna anay mba hanampy anareo. Misaotra tompoko. Tonga nanotrina sy nanatrika izao lanonana fizarana ho an'ny mponantenany toeran'izao ny minisitry ny fitsarana, ny tompon'andraikitra avy ny fiadinan'ny Republika ary ny solombavambaovaka fito tao Atsimondrano. Izany rehetra izany moa dia mba ho fiarahamientana sy fanomezana tosika ho an'ireo mponina izay azo heverina fa miaina ao anaty fahasahiranana amin'izao fotoana izao.